Ohatran'ny efa elaela be mahitsy izany tsika tsy mifankahita. Fa ilay tontonay koa ohatra be zavatra atao be izy dia sahirankirana dia tsinona anao amin'ny 3D mahitsy izy tato ho ato. Fa androany izao mba nataony dia mba mandalo eto aho dia mba miteny aminareo hoe manahoana daoly io. Izaho moa izany mitondra hafatra kely fotsiny ho antsika malagasy. Ohatran'ny tena henonay hoe mirongatra be mahitsy ilay coronavirus any Madagasikara. Fa aty koa angizy mirongatra, izay izao confiné. Fa confiné nefa ohatran'ny be olona be any ny an-dalana. Tsy haiko, ary tsy maninona. Fa ny tena hafatra tiana hambala izany dia izao hono e. Raha tena kristiana dia tena manakina fiainana Jesosy Kristy izany no teny amin'ny mamanay hoe na bila tsy matahotra mahitsy antsika na inona fa Andriamanitra no mihahy ny fiainantsika. Dia ny olona rehetrarehetra izany mankofotra daholo coronavirus. Fa ny fiadanana nataona antsika hono tena fiadanana amin'ny Kristy. Ao foana na maharary na tsy maharary. Tena notenenin'ny neninay mihitsy hoe na maty aza hono. Satria ny fiainana kristiana tsy mijanona eo amin'ny fahafatesana fa rehefa maty dia lasa mankany amin'ny Jesosy. Dia ka na manahy be ohatran'inona dia lazain'ny ten'Andriamanitra koa hoe tsy manampy na iray segondra akory amin'ny fiainantsika. Ny fanahintsika dia na mankofotra be. Vao maika miaina fotoana iainana. Satria ilay fo miketoketoka dia miaina ny andro iainana. Dia aleo milamina fotsiny izany tena. Fa na izany ary mitandrina konkono fa tsy hoe rehefa kristiana dia arovan'Andriamanitra dia ninona ataoko dia manao foana. Mitandrina fa omen'Andriamanitra inona izy teo fahendrena koa ilay resaka hoe manao masika, misasa-tanana, miatakataka dia izay. Fa mifampivavaka koa. Ilay tontonay tamin'ny izy koa ange voan'ilay coronavirus efa saika maty mahitsy. Fa izy tena tsy afaka mivavaka intsony fa be dia be ny olona mivavaka dia sitrana izy. Dia izaho foana tenenina hoe mivavao an'ny hafa fa Jesosy Kristy ary hono any an-danitra any inona ny ataony mivavaka ho antsika izy eo ankavan'Andriamanitra. Dia tsika koa mila mianatra mivavaka ho an'ny hafa fa tsy hoe mangataka ho an'hafa. Jesosy ame tomobila, Jesosy ame trano, Jesosy miantia dia tsy mahatsiaro ny hafa mihitsy. Fa ny fitiavana hono mahatsiaro ny hafa. Dia izay. Fa tsy maninona e. Fa veloma dia manao bisou be anareo fa lavitra be tsy mahazo manatona. Sao dia voan'ny coronavirus. Fa io coronavirus io tsy mahakasika ny fotsika hono io e. Bisou veloma